antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompony havana miompana indray amin'ity azoma fa 7 amby roapolo ny volana septambra 2024 ety ho aminareo ny fahasoavana fiarahamandinika soratra masina anio ny salamo fa 5 andininy fa 1 hatramin'ny 9 no iarahantsika mamaky salamo fa 5 ny andininy fa 1 hatramin'ny 9 eny aritsangana sika idera sy anome voninahitra anatrako ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo aoka ho tonga amiko ny famindramponao Jehova o dia ny famonjenao araka ny teninao dia maly izay miteny ratsy aho satria matoky ny teninao ary aza dia sorona mivavako ny teny marina fa miandry ny fitsaranao aho dia hitandrina ny lalanao mandrakariva aho dia mandrakizay doria ary andeha amin'ny malalaka aho fa nididinao no tadiaviko ilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka aho ka tsy homenatra ary ravoravo amin'ny didinao aho satria tiako redy asandratro ny tanako ho amin'ny didinao satria tiako redy ho saintsainko ny didinao amen hivavaka sika miondrika sy miankohaka eo anoloan'ny seza fiandriananao zay Andriamanitra ka manome voninahitra sy manaja anao miondrika sy miankohaka eo anoloan'ny fahamasinanao zay Andriamanitra miaiky ny fahatsonay dia mangataka ny famindramponao miondrika ka miankohaka eo anoloan'ny herinao sy ny fahasoavanao izahay dia mandray ampahatokiana sy ampifaliana ny famelan-keloka tononinao ary mbola miondrika ka miankohaka eo anoloan'ny sitraponao izahay raha hamaky ny soratra masina dia andinika izany mangataka ny fanainao hampianatra anay ny zavatra rehetra misaotra tompo ny fitantananao anay ho tonga eto indray amin'izao maraina izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Exodus 4 ny andininy fa 7 amby roapolo hatramin'ny farany iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo ny teny ary hoy Jehova tamin'ny Arona mandihana hitsenan'ny Mosesy any an'efitra dia lasa nandeha izy ka nifanena taminy tao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra dia nanoroka azy ary nambaran'i Mosesy tamin'ny Arona izay teny rehetra efa nanirahan'i Jehova azy sy izay famantarana rehetra efa nandidiny azy dia lasa nandeha Mosesy sy Arona ka nanangona ny olon'ny Israely rehetra dia nolazain'ny Arona ny teny rehetra izay efa nolazain'i Jehova tamin'ny Mosesy sady nataony teo mason'ny olona ny famantarana dia nin'ny olona ary efa reny fa Jehova efa namangy ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriany dia niondrika izy ka niankohaka amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Mbola hivavaka sika amin'izao fifanatrianay amin'ny teninao zao Andriamanitra dia manantena indrindra ny asan'ny fanainao masina izahay ahatonga hery aty anatinay noho ny teninao ary ampitombo sy ampiorina anay amin'ny finoana sy ny fanoloran-tena dia misaotra Jesosy mitenena ary fa miaino izahay mpamponao amen. Andeha aloha andray anjary sika toy ny mahazatra aza tenenina ntsony ny 70 Exodus na aloha jerena le baiboly Exodus na fahafahana na koa tianko tsara bokyny lalàna bokyny lalàna ay boky Pentateuque painte 10 boky 10 lalàna painta na koa milaza didy anakireo amin'ny didy 10 ary
toko fahafiry andiny fahafiry toko faharoapolo io dia kosa aloha tena ometsintsika raha tsy matadidy hoe toko faharoapolo milaza ny dity folo dity fahafiry ary le aza mangalatra dity fahavalo ina koa tantara ny loza folo ina koa ny loza fahafiry zay loza fahafolo ny fahafatesan'ny matoany Egypta fanafana tamin'ny fanadevozana zay ny votoatin'ny boky datina ny ratana eo ambany masosika eo boky antitra be boky efa ho 3 taona tamin'ny 700 amby arivo talohan'ny Kristiny nanoratana azy ary mitantara ny zavanitranga 530 amby arivo hatramin'ny 700 amby arivo talohan'ny Kristy. Zay zany ny tantaraina ato amin'ny bokyny Exodosy. Tantara lavo zany ary efa ela dia ela. Nilazana amintsika hoe tsy hanganongano mba haviantitra hoy ny filazan'ny soratra masina voatsihely izay ny tantaraina ao amin'ny Exodosy fa tena tantara nisy teto amin'ity izao tontolo izao ty. Tena nisy zany hoe fanandevozana nataon'ny Egyptiana tamin'ny zanak'Israely. Tena nisy zany hoe i Mosesy no mitarika hivoaka any Egypta ho amin'ny tany Kanana. Io bokyny Exodosy io no mitantara izay tantara izay. Mba tsy ho rebireben'ny mpandrebireby sika hoe laza angano fotsiny tantara nge ny Baiboly angano moa fa tsy tantara fa tena tantara ny Baiboly, bokyny tantara ny Baiboly tantara ny zavanitranga manokana teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely nefa koa ny fandray tamin'ny firenena manodidina izao tontolo izao. Antiny tadidinao anjeo ahoana le 14 sa lazao amin'ny zanak'Israely Jehova hiady ho anareo fa nareo angina. Inona koa firy zany 3:14 zao zay izy atraitraika ho mandrak'izay. Inona koa Jehova mijery eko fitaraina 3 zany 7-8 inona le izy ataovy tsenjery koa le izy inona ny andinitsoratra masina tadidinao eny ary manankarena andinitsoratra masina saika iainantsika kristiana ty Exodosy ty raha tsy teny ihaniny amin'ny 10 izay ianarana any amin'ny kafiry zany ny sekolelahady dia tena fiainantsika fa tsy hoe tsenjery fotsiny. Efa nandinika an'izy io sika tamin'ny 2 Jolay dia manasanareo ry havana hitady an'izay taratasy zay aza hitako ka lasa taiza le izy tamin'ny 2 Jolay talata 2 Jolay dia zany hoe dinganina zay azo dinganina fa mba averenena kely ny fandiniana tamin'izay ny fanampiny amin'ny bokyny Exodosy. Mandeha amin'ny drafitra farany tsotra amin'ny bokyny Exodosy sika eto amin'ity taratasy ity ny fizarana 9 farany tsotra voafitina indrindra dia tahaka izao. Toko voalohany hatramin'ny 4 ny fahaterana sy ny fiantsoana any Mosesy. Ny toko 5 hatramin'ny 10 dia ny fionana tamin'ny Farao
sy ny loza folo. Ny 12 hatramin'ny 15 dia ny Paska sy ny fanafana. Ny 19 hatramin'ny 20 dia ny dia makany Sinay sy ny fahagagana tany an'efitra. Ny 17 hatramin'ny 4 dia ny fanekena sy ny lalàna. Ny 15 hatramin'ny farany 40 dia fanorenana ny tabernakely sy fitsipika momba ny fanompoana ao amin'ny tabernakely. Zay zany. Ina moa ny tabernakely raha ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny? Ny fon'ny olona tsy diso mihitsy zany. Fa raha hoe mijery foto-dravitr'ahy tsika dia ina ilay izy? Ny fiangonana, ny tony, firafitry tony. Raha hijery tsika izany hoe ahoana ny firafitry ny altara dia atao amin'ity tapany farany ity, inona avy ny fanompoana, ahoana ny atao ao dia atao amin'ity exodosy ity. Izany ny orena dia tovanany Levitikosy, fampianarana mandalina kokoa ny amin'ny fanompoana sy ny fanatitra. Izany zany tokony fantatsika. Dia misy fanamariana ery amin'ny 16 toko 14 hatramin'ny toko 17 dia makany Sinay sy ny fahagagana tany an'efitra. Rehefa mijery ny saritany sika, rehefa makaty sika mandinika baiboly dia ny baiboly mangamanga iny hoentina. Mijery ny saritany sika avy any Egipta makeo amin'ny tendrombohitra Sinay, ary mijery ny valantotra dia tokony ho 400 kilometatra io. 400 kilometatra avy any andrefana somary midina ampovoany ao, midina miantsinanana zany dia ampovoany. Otrany avy any Mahajanga zany nakeo amin'ny tendrombohitra Sinay. Eo amin'ny azafady tsy 700 fa eo amin'ny 400 kilometatra eo. Avy any Egipta no makany amin'ny tendrombohitra Sinay. Mahita ve nareo nitotran'ilay baiboly? Saritany fahatelo izy raha amin'ilay baiboly. Iny amin'ny bebe Clérine misy anazy. Dia mba hitsitsika kely fa tsy 700 fa 400 so dia lasa any amin'ny taratasy any misy mandinika. Aizy 700. Ndao ary sika araka izany ny famaritana nyity texte manoloanantsika ity dia ao amin'ny fizarana voalohany milaza indrindra ny fiantsoana any Mosesy, famaranana an'izany fiantsoana izany. Ahitantsika koa ny fanomboany ny famaliny ny antson'Andriamanitra niaraka tamin'ny Arona. Manamarika izany sika fa ny fanomboan'ny Mosesy ny famaliny ny antsony toa dia tsy nakanesany tany Farao fa ny inona? Ny nanambarany teny tamin'ny fiangonana. Nanambarany teny miaraka tamin'ny Arona tamin'ny fiangonana no namaliny Mosesy voalohany ny antso. Fa antsika tokoa moa rehefa mandinika dia hoe rehefa mieritreritra dia hoe nantsona hanafaka ny zanak'Israely Mosesy ary dia niraha ho any amin'ny Farao. Fa ny voalohany dia Mosesy niatrika ny vahoakan'Andriamanitra nitory ny teny fampanantenana. Izay vao niatrika ny Farao izay nangeja ny vahoakan'Andriamanitra. Raha hevim-panahy zany dia hoe toriana aloha ny teny voataony asa fanafahana, fifoazana mahanjany tsara. Toriana aloha ny teny voataony asa fanafahana. Hitanareo ve nizotra ny soratra masina? Eo amin'ny toko 5 voalohany vao nakany amin'ny Farao ny zanak'Israely. Izay ilay texte, santatry ny asa fanompony dia ny fiatrehana ny vahoakan'Andriamanitra, fanomezana toky sy fanantenana. Tsy fiatrehana ny fahavalo zany ny voalohany, fiatrehana ny Farao, fa ny vahoakan'Andriamanitra no omena toky sy fanantenana fa mamonjy Andriamanitra. Izay vao miatrika ny fahavalo afao alefasin'ny oloko anompo ahy. Izay ny iraka nampanaovina ny Mosesy.
ndao ary sika eo amin'ny rakobolana. Misy voambolana anankiroa ny raisitsika eo ny voalohany dia ny hoe famantarana ary ny faharoa dia hoe nino. Ny famantarana miveriny indroa eo amin'ny andiny ny fahavalo amby roapolo sy ny fahatelopolo. Santionany voambolana moa fanaontsika ndao mba haka voambolana anankiroa hijery teny fototra. Ny teny hoe famantarana ny teny hebreo raha vakina famaky azy io fa tsy manoatra zay ot midika hoe famantarana na marika. Zay voatantara ao amin'ny baiboly fa indraindray dia nitakiny ny mpanompon'Andriamanitra nantsony mba hanamafiorina ny finoany an'Andriamanitra sy ny fiantson'Andriamanitra azy. Ary eo amin'ny famakinan'ny baiboly koa indrindra ao amin'ny testamenta taloha dia naseho ny famantarana averina ihany mba ho fanamafisana orina ny finoan'ny vahoaka an'Andriamanitra koa. Ny tena no nasain'Andriamanitra nentiny Mosesy anaovana famantarana teo anatrehan'ny zanak'Israely raha hitondra ny zanak'Israely voaka ny tany Egipta izy. Famantarana dia marika ampiasaina mba hanehoana ny fisian'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra hita maso amin'ny alalan'ny asa mivaingana, ampiorina ny finoan'ny vahoaka an'Andriamanitra, ampiorina ny finoan'ny olom-boantson'Andriamanitra. Tsy ny kalazany hoe fahagagana tadiavin'ny olona ankehitriny tsy mino raha tsisy fahagagana dia ozy ny sasany tsy mitory tsy misy profo. Profo ngezabe dia ny hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Zany ny fahagagana tsy an'ny olombelona zany. Ndao ary sika rakobolana faharoa eo amin'ny andiny faraka amin'ny telopolo ny hoe dia nino aonao soratra masina dia nino ny olona nino nandikan'izany efa fantatra ry kosa misotro ny namantsika mampiditra ao anaty ny voambolana hebreo izay mifanandrify amin'io dika teny io dia ny hoe heimin. Izay avy amin'ny foto-teny hoe amanina. Ilay anonantsika ny hoe amen rehefa mamarana vavaka isika na amin'ny fotoana anonantsika izany famaranana vaky-teny sy ny sisa sy ny sisa. Nino ny olona. Aiza zany ny dikan'ilay hoe rehefa vita ny vaky-teny dia tsy mivantana aloha amin'ny hoe sambatra ny mahitsy lalana na sambatra sy ny sisa sy ny sisa fa inona aloha amen. Zay nino isika zay ho manao hoe sambatra ny mahitsy lalana dia azadonana rehefa mitarika fotoana indraindray tsika maika hiala dia adininy amen, adininay fitsenana ny teny amin'ny finoana. Dia nino ny olona rehefa reny dia nino ny olona ary rehefa reny fa Jehovah efa namanga ny zanak'Israely ka efa nitsinjon'ny fahoriana dia niondrika izy ka niankohaka. Fanambarana ny finoana ilay hetsika niondrika sy niankohaka averiberina tamin'ny vavaka fanombohana teo. Tanareo ilay fitohizan'ny liturjia izay ny atao hoe liturjia. Dia andao ary sika dikany hoe nino dia matoky ary maninona koa manana finoana tsy hoe finoana mizongozana fa io amen io dia tena hoe finoana matanjaka sy miorina anehoana ny fahatokiana an'Andriamanitra ilay niteny. Mandrosika eo amin'ny hevitra manandanja azo avoaka avy amin'ny texte. Misy foto-kevitra 5 ireo. Ny voalohany dia ny filazana avy amin'ity anjara mofinainantsika ity. Azahoana mamoaka fa Andriamanitra dia manatanteraka ny drafitrasany amin'ny alalan'ny fiantsoana olona hiara-iasa sy fametrahana olona ho mpiara-miasa. Andriamanitra manatanteraka ny drafitrasa mpamonjeny, miantsolona izy anatanteraka an'izay ary manindry olona hiara-iasa koa.
tsy hoe miantso olona hiara iasa amin'ny any zany ny tompo fa manendry antsika ho mpiara-miasa koa izy. Miantso any Mosesy izy ary nanendry any Arona hifanampy hifanohana amin'ny Mosesy ho fanatanterahana ny drafitr'asa-pamonjena fanafahana ny zanak'Israely. Andriamanitra dia manatanteraka ny drafitr'asany amin'ny alalan'ny fiantsoana olona hiara iasa aminy sy fanendrena olona hiara iasa, Mosesy sy Arona. Foto-kevitra faharoa, Andriamanitra dia tsy mamera ho irery ny olona antsony. Ny anjarantsika dia ny matoky. Ny tantara manodidina ny fiantsonan'i Mosesy io mantsy dia ny hoe mandihana makany amin'ny Farao ka lazao hoe alefasy ny oloko anompoana. Tsy mahavita, za tsy mahay miteny, votsy avava, tsy avelako irery ianao fa atolotra ny alorako any i Arona. Zao no voasoratra eo amin'ny 7:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Arona, mandehana hitsenan'ny Mosesy any anefitra, dia lasa nandeha izy ka nifanena taminy tao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra dia nanoroka azy. Ilay hoe tsy mamela ny olombo antsony ho irery Andriamanitra. Nasainy nandeha i Arona hifanena, dia inona ilay hetsika rehetra milaza iny? Tsy fanadinoana sy fifankatiavana. I Arona rahalahiny dia nifanena tao tendrombohitr'Andriamanitra izy, teo anatrehan'Andriamanitra zany, dia nanoroka azy. Ilay fifandraisana anankitelo, i Arona sy Mosesy ary Andriamanitra. Tao atendrombohitr'Andriamanitra i Arona sy Mosesy niaona tamin'ny fifankatiavana. Tsy mamela ny mpanompony ho irery Andriamanitra. Ny anjaranao dia matoky. Niala Mosesy avy any Mediana, ny ondrin-drafozany, niala i Arona avy any Egipta, dia nifanena tao atendrombohitr'Andriamanitra izy. I tendrombohitr'Andriamanitra io, raha jerenareo ihany ny saritany, dia tendrombohitry Sinay izay antsoinako hoe tendrombohitry Oreba. Jereo ny saritanitsika fa Sinay ihany natao hoe Oreba. Tao izy no niaona. Ao amin'ny toko 7 moa no milaza ny nialan'ny Mosesy tany am-piandrasan'ondry tany Oreba, tendrombohitr'Andriamanitra. Zao no voasoratra amin'ny toko 7:1. Dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka nankany Oreba, tendrombohitr'Andriamanitra. Mosesy io. Rehefa mijery ny saritany sika dia hoe aiza ho aiza io tendrombohitr'Andriamanitra io? Tao Sinay na Oreba. Zany no voasoratra ao bebe Claire. Njato mantsy lazaintsika hoe samy hafa Oreba sy Sinay, fa tena eo mihitsy hoe Oreba na Sinay ao amin'ny saritany zany. Misy tendrombohitra anankiray malaza koa Karmela, ilay nandorona ny sampony Bala. Iza nandorona ny sampony Bala? Eli. Mbola saintsainina lalina ny mpandinika Baiboly. Karmela. Fa tao Sinay na Oreba no ny fanenany Arona sy Mosesy. Dia andao ary sika, mandroso ihany sika. Ny fahatelo dia ny hoe mahery ny tenin'Andriamanitra ka mampandroso ny olona amin'ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra dia mahery ka mampandroso amin'ny finoana. Dia nino ny olona? Ny faefatra, ny finoana dia miteraka fanetretena sy fankatoavana ombam-panajana. Io ilay fietsika hoe ny ankohaka ka ny vavaka. Rehefa nandreny teny izy, nino dia ny ankohaka ka ny vavaka. Ny finoana zany tsy mijanona amin'izao fotsiny, mahafinaritra ny toriteny fa miteraka inona? Miteraka fankatoavana sy fanajanan'Andriamanitra. Manara-maso ny fiainan'ny vahoakany Andriamanitra. Io ilay hoe mitsinjo, mitsidika anatin'ny
zavatra maharary anao Andriamanitra, manara-maso mamangy amin'ny mahaory Andriamanitra, tena manara-maso ny vahoakany Andriamanitra. Tao arysika ho amin'ny fampiarana sahady. Ireo ny fampiarana tsy dia mifanitsy amin'ilay dimy indrindra ny telo farany, fa natao fotsiny hoe tsy mifanitsy amin'ilay foto-kevitra dimy, fa ny be dia be ao dia ny foto-kevitra voalohany. Aoka toky isika fa manana drafitra ho famonjena antsika Andriamanitra ary mampiasa olona ahatanteraka amin'izany, na amin'ny fiainanao manokana, na amin'ny fiainan'ny ankonanao sy fianakavianao, na amin'ny fiainan'ny fiangonana, na amin'ny fiainan'ny firenena, dia matoki fa manana drafitra hitondrana famonjena Andriamanitra ary mampiasa olona hahatanteraka an'izany. Misy zavatra matery anao, misy olona ampiasain'Andriamanitra hitondra famonjena ho anao. Matoki an'izany. Fa tsy hoe izy mihitsy ny hidiny otrany tamin'ny andron'ny Jesoa, fa izy dia ampiasa olona tahaka ny nampiasany ny Mosesy sy Arona hitondrana famonjena ho an'ny zanak'Israely. Ho anao manokana tsy voatery ho an'ny fiangonana manontolo, fa ho anao amin'ny maha-olona Andriamanitra anao, eo amin'izay zava-mitranga amin'ny fiainanao dia mahatsiarova ary matoki fa Andriamanitra dia ampiasa olona hitondra famonjena ho anao. Ny faharoa, mifantoha amin'ny fahafenon'Andriamanitra. Mosesy dia natsiaro hoe tena tsy mahay miteny tsy vitako izany. Izay ny mifantohany momba ny tenany. Fa Andriamanitra dia niantson'i Mosesy hoe tsia, raha izany no izy izay ny fahatsapana amin'ny tenanao za manana vahaolana. Ny fahafenon'Andriamanitra afaka hameno ny banga ao amin'ny fiainanao, ary tsy hoe izy hidina mivantana araka ny voalaza teo, fa misy olona alefany hameno anao, hahatanterahanao ny asa ampanaovin'Andriamanitra anao koa. Dia angatao mandrakariva ny fitarihan'Andriamanitra. Ny fahatelo, ataovy zava-dehibe ireo olona ry vahoakan'Andriamanitra ny fiara-miasa. Aza manilika ny hafa ary aza ny evitena ho mahavita koa. Aza miataka amin'ny mpiara-manompo, manana toe-tsain'ny mpanao fanatanjahantena. Ao na amin'ny mpanao fanatanjahantena rehefa eny an-kianja, pasy-baolina, indraindray koa ary izy miady eny an-kianja. Maninona izao raha tsy nanao izao, fa iny izy iny, maninona ihany, mikendry ny tanjona ihany. Mahaiza miara-miasa tahaka ny mpanao fanatanjahantena. Aza ilika ny hafa. Rehefa aloha laharana izy dia aza maka ny laharana, fa aloha ianao vody laharana ny hafa. Fa tsy hoe sasady vody laharana aloha laharana, tsy mila anareo ataovinao eo ny andraikitry ny 12. Fa tena aseho mihitsy hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia maneho ny fanahiny fiara-miasa tahaka ny Mosesy sy Arona. Vahaolana omen'Andriamanitra koa ny fiara-miasa ahafahana manatanteraka ny drafim-pamonjena. Ny fampiarana fahaefatra, aoka ho raisitsika mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Raisa mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay ambara amintsika. Na roviana misy manambara ny tenin'Andriamanitra eo aminao, eo amin'ny fiangonana, aza manaiky raha tsy mahazo anjara. Fa tsy hoe vomafindray ihanina ny tena natao areno an'izany, dia mierikeriraka eo fiangonana, nefa ihanina atao tsy teo akory. Dia very any amin'ny saintsainana ny ihanina ny fonao sy sainao, fa raiso ny tenin'Andriamanitra dia tanterao ilay hoe amen. Nino ny olona. Ao koa fantatrao fa mitsinjo anao ny tompo dia maninona koa famonjena dia tonga araka ny fotoanan'Andriamanitra. Ny Exodosy 12:7 voamarika amin'ny taratasy manao antsika dia ilazana hoe
telopolo amby efajato taona boriborin'ny mpahay tantara hoe efajato taona no nanandevozana ny vahoakan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta. Ianao zao narary firy volana? Firy volana zay niainanao an'io olana io raha misy zany. Fa ny zanak'Israely ry havana malala firy? Efajato taona, efa efapolo ampitomboina folo zany hoe ny fahafenon'ny fahoriana re zany. Efapolo zany man zavatra isa manamarika ny baiboly zany. Tena ny fahafenona, faharatampon'ny fahoriana, efajato taona, faharetana, fa ningidiny koa, fa ina nefa ny trano, satria Andriamanitra mamangy sy mitsinjo dia nitondra famonjena izy tahoriana izay. Tsarovy fa mamangy sy mitsinjo antsika ny Tompo, mahita ny fahoriantsika io izy ary mahatonga ny famonjena amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Aoko fantatrao fa mitsinjo anao ny Tompo ary ny famonjena dia tonga araka ny fotoanan'Andriamanitra. Ireo ary havana ny notsoahana indray tamin'ity Exodus toko faha-efatra ity dia samy sainsaina hiaina izany isika dia mba ho tonga amin'ny fiorenan'ny finoana iankohakaka hivavaka amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ry Tompo, misaotra anao izahay no ny alehibe ny fitiavanao, namangy sy nitsinjo anay ianao tamin'ity ora sy fotoana ity, ka indro miorina amin'ny finoana izahay no ny hery ny teninao, manana fanantenana tsy azozongozonina koa, satria mino sy matoky izay nambaranao. Mbola latsa-danjy izahay teo amin'ny fahoriana ny aretana raha miohatra amin'ny zanak'Israely nandevozana nandritra ny efajato taona. Ny tananao tsy fohy fa mahavonjy hiasa aminay, ary ianao dia mbola hanendry olona hitondra famonjena ho an'ny manodidina anay, ho an'ny zava-mitranga ao amin'ny fiainanay, hitondra famonjena ho an'ny fiangonanao, ho an'ny firenenay. Dia misaotra ny amin'i Jesosy Kristy efa tanam-pamonjena atolotra ao maimaim-poana ho an'izao tontolo izao. Ataovy mino an'i Jesosy ilay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty izao tontolo izao, mba handray ny famonjena, fanafahana eo ambany vahoan'ny Satana anarivorivo taona lasa izay, mba handray ny famonjena dia ny fiadananao izay atolotra ao amin'i Jesosy Kristy, mba ho vita fihavanana aminao Andriamanitra, ary tsy ho lavitra intsony fa efa akaiky. Dia tononony amin'izay rehetra mino anao fa olonao izahay ary ianao Andriamanitray. Misaotra Tompo fa Andriamanitra miaino ianao, miaino ny vavakay ho an'ny tsy salama manomboka amin'ny tenana izao, ny ankonanay, ny mpiara-mivavaka aminay, ny manodidina anay, ny fianakaviana, ny mpiray firenena aminay. Mamangy ary mitsinjova ireo manana olana, ireo mana-manjo, ireo voafonjy, ireo hiatrika fitsarana. Mamangy ary mitsinjova ireo mitaraina aminao. Dia mino izahay Tompo fa ho eo ambany masonao koa ireo totsy fahasoavana manokana ka manam-pifaliana. Tonononay amin'izany ireo havanay iroso amin'ny fanamasinana fanambadiana amin'ity anio ity, ireo tompona anjara rehetra amin'ny fanompoanany amin'izany, ireo fianakaviana sy havana mantsakaiza manotrina, mba tena ino ny teny izay ampitondrainao, ary hiankohaka sy hivavaka aminao, hiorina amin'ny finoana eo ampiatrehana ny fiainan'ny tokantrano tsirairay. Apetraka eo ampelantananao izao firenena izao, ao anatin'ny fiomanana amin'ny fifidianana izay hitondra ny isan-tanàna commune. Matoky izay Tompo fa voafehanao ny zavatra rehetra, na dia misy aza ny resabe mikasika an'izany, na dia misy aza hevitra misandrahaka,
atrehan'ny vahoaka malagasy indrindra ny mpifidy dia ompanao amin'ny sitraponao ny fiainan'ny firenenay. Tompo mangataka aminao izay miantra ny fiangonanao manerana ny tany, mamangy ny synode FJKM, ny fiangonana FJKM eto an-tanindrazana ny ampitan-dranomasina, indrindra ny ampitan-dranomasina izay mamakinay ary miaritra zavatra sarotra, mampahirezy ireo mpitandrina voatendry amin'izany, mampahirezy ireo kristianina malagasy sy vahiny mpiara-mivavaka ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ary ho anay eto Madagasikara, Tompo, ampahirezy koa izahay fa sary maro ny endrika ny fahasarotana hatrehan'ny fiangonana ankehitriny, dia mino izahay fa tahak'izay namonjenao ny vahoakanao ny ala avy any Ekipta no anananao drafim-pamonjena ho an'ny fiangonana isanisan'ny avy. Dia mangataka aminao, Tompo, hitantana indray ny tontolo andronay amin'ny tian'ity, ahitanay ny voninahitra ao, ijoroanay ho vavolombelonao, andraisanay ny fitahiana avy aminao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io izay anazahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nitsotra ny finoana amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny finoana ane hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray ny ranareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay ny anjo nareo, izy no anefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Adiniko fa ao amin'ny saritany Midianina dia aria afovoany aria dia makany a Egipta, raha lalana dia somary miakandrefana, dia eo amin'ny 10 kilometatra eo ny totaliny izany, fa tsy hoe niandriondry taria Nosy be Mosesy dia nakatia Isoraka, tsia fa tena lalandavitra. Jereo ny saritany, tsy vita mora zany, fa dia namaly zany andro zany Mosesy, nandeha lalandavitra. Ndao ary havana tsara miaonandray ny amin'ny alatsinainy. Raha mpitso moa dia fivorian'ny mpievitra rany fitandrena.